ny eto anatrehana-tsika ihany koa dia mpandray anjara amin'ny salon ITM avy eo amin'ny Sikma. Izy koa no raisitsika eto satria resaka momban'ny resaka momban'ny art culinaire ianao teo dia izy kosa resaka momban'ny équipement satria tsy maintsy mandalo aminazy zay vao masaka ny sakafo. Landry marina mihitsy zany ny société Sikma dia mivarotra sy manome conseil ho an'ireo zay ampiasa ny fitaovana momba ny équipement de restauration, matériel de cuisine, grande cuisine izay hitanareo ao amin'ny akoro misy anay société Sikma. araka ny zao fotoana zao dia izy ny tena manana ny équipement matanjaka indrindra sy manara-penitra indrindra professionnel. Ya raha ny hitantsika eto zao dia ireo zao ny atao hoe environnement inox zany hoe misy karazany maro ny matériel ananana eo dia eto zao na hitantsika an'ireo ny hôty fampiasany amin'ny lakozia vaventy matetika maketo Madagasikara dia zarotsika amin'le matériel tsotsotra sy le hoe zavatra moramora ampiasainao an-dakozia dia afaka mavita hanina fa ny Sikma zany dia matériel professionnel manana garantie tsika afaka manoro hevitra anareo zay amin'ny hoe inona zavatra ho atao amin'ny resaka momba ny lakozia sy ny manomboka eo amin'ny lakozia fanaovana sakafo mandrapizara azy eny ambony latabatra eny amin'ny mpisakafo. Ona Landry, ny an'ny Sikma ve zany tena natokana le hôtely restaurant professionnel sa na ao tokantrano ary afaka mividy fitaovana ao amin'ny Sikma? Ya, afaka mampiasa koa ny ao tokantrano. Misy karazany zany ny anay fa ny tena marina dia professionnel fa azo ampiasana ny tokantrano koa le izy. Ny misy karazany maro matériel ao zany araka le resaka teo misy environnement inox, misy ny équipement ny restauration, manao koa zay ny chaud et froid, dia misy koa zany tena hoe chaud et froid dia ohatran'ny dessert tsaroko anatin'izany chaud et froid zany. Ny froid moa zany dia misy an'le hoe armoire réfrigéré fa hitehirizana sakafo dia ny chaud ndray zany izy fanaovana exposition ohatrany hoe misy karazana festivité na fety zany dia fitazomana sakafo afana dia eo anao tonga dia afaka miservir sur place zany fa le sakafo zany hoe tsy problème ny enombritra hoe mandry ny enombritra tsy mandry mihitsy tsy mandry ny enombritra fa le mahafinaritra. Ankoatr'izay koa zany Sikma koa manao ny atao hoe encensement de magasin. Hitanareo reny le hoe gondole de magasin reny ny rakine fametrahana entana anaty entrepôt zany. Ohatrohatr'izay zany zavatra ampiasaina eo amin'ny Sikma. Zavatra tsikaritra eto amin'ny Midi Magnifique dia tena efa mivoatra tanteraka daholo ny sehatr'asa rehetra na amin'ny tontolon'ny zavakanto zany na amin'ny tontolo ihany koa ny resaka tahaka an'izao ohatra hoe fizahatany sy fandraisam-bahiny fa raha iverina ako amin'ny Sikma dia hoe anisan'ny atafiditra ao koa ankoatran'ny resaka chaud et froid reny resaka ohatrany hoe étagère revy zany misy ve reny ho anay any tokantrano ny amo zany za tsy tsy professionnel tsy matianina amin'izy fa na dia ny ao tokantrano ihany no tsy ahaka reny aloha tsy mety any tokantrano ny étagère sy ny rakine fa matetika zany ny ataontsika hoe étagère moa gondole industriel izy reny koa le hitantsika any amin'ny station service any amin'ny grande surface le libre service izay natao le hoe gondole de magasin dia le rakine nresahako teo zany dia resaka entreposage zany izy fametrahana entana miala avy anaty conteneur ny entana dia apetraka eny ambonin'ireny raky reny izy dia mba ahafahana manamora ny emplacement anatina stockage anatina entrepôt sy fanaovana ohatrany hoe ny fanisana ny entana dia zay zany no isan'ny mahatsara ny rakine. Mandray anjara ny Sikma amin'ny andiny fahenina amin'ity ITM izay atao ety amin'ny village voire manomboka Rampitso ity. Manaona ny fandraisana anjara ny Sikma amin'izay fotoana izay? Ya, isan'ny mandray anjara mavitrika ao amin'ny salon ny Sikma ary isan'ny araky ny resahan'ny PCA teo dia misy ny démonstration de gestion ireo chef anankiroa dia Sikma chef lalaina chef Zou dia Sikma no
manome ny fitaovana ny fampitaovana Ay, ny que fikarakarana ça. sakafo Aiky amin'io fotoana io. atsiro be ny Ankoatran'izay sakafo. a dia manana stand manokana koa zay zany a dia manasa anareo hitsidika fa misy vonona hikarakaranareo anome torohevitra sy hanampy anareo amin'ny fitaovana rehetra professionnel momba ny équipement cuisine, restauration et hôtellerie. Saika adiniko manao ihany koa zay ny resaka climatisation. Misy ny climatiseur afaka manana stock an'izany tsika eto an-toerana, misy karazany maromaro izy fa tsy afaka omeko eto ny détail-na resaka climatisation. Rehefa climatisation angamba aloha tsy voatery hoe resaka fandraisam-bahiny fa mety any amin'ny bureau Mety anaty bureau, eny azo atosika atao koa anatina chambre na hôtellerie ireny a, dia matetika misy clim daholo ihany koa. Ie, miresaka momba ny sakafo tsika eto a, fa maly ana sena ny vidy laoka. Dia le raha matoa mpivarotra tsy mivarotra fa tsy petit pois fa mbola nanontaniana eny hoe inona kay ny atao anao hoe, dia naiko mivaliko izy hoe manao voanjobory azafady. rehefa ohatrany izy dia le kapoka teneny eny ary sao dia misy teny farany Ny teny farany angambany dia ankoatran'ny salon de tourisme teo dia mila mivoatra kely zany sy karakara amin'ny resaka mombana restauration sy ny resaka mombana cuisine eto Madagasikara satria ny fitaovana fampiasa dia mivoatra isan'andro. Manana sikima tsika afaka hikarakara an'izay a dia manasa anareo hitsidika anay ao amin'ny salon de tourisme ao amin'ny ITM koa.